Ho an'ny ministry ny angovo Andriamatoa Fienena Richard izay moa dia olana roa goavana no mianjady amin'ny orinasa Jirama ity amin'izao fotoana izao dia eo aloha ny mikasika ny fahatapahany jiro matetika na ny délestage zany vokatry ny voalaza fa tsy fahampin'ny enti-manana sy ny olana ara-teknika ary eo ihany koa andan'izay olana faharoa zany dia ity grève fikasana fitokonana fobe nisaika ho ataon'ny syndicat-ny mpiasa ity fanazavana Andriamatoa ministra indrindra raha hoentiny Lovaramanajo eo amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Misy olana roa raha ny Jirama resahana, misy olana roa zay ezahana vahana amin'izao fotoana izao dia ny olana voalohany dia ny fiverenan'ny délestage eran'ny Madagasikara. Eran'ny Madagasikara satria tanàna miisa eo amin'ny 20 eo androany no tratran'izany délestage izany dia ireo tanàna misy mila mandeha amin'ny gazole. Zay ny voalohany. Ny olana faharoa dia lay menace de grève nataon'ny intersyndical tamin'ny Zoma zay mifarana androany noho ny zavatra nisy tao amin'ny tranon'ny Andriamatoa filoham-pirenena. Ny mikasika an'ilay olana voalohany dia fitenin'ny teknisianina azy androany dia tsy délestage technique intsony io satria mandeha tsara daholo ny mila tratra tsara daholo ny herinaratra azo avy amin'izany mila zany fa ny olana androany dia resarabola satria tsy afaka mamatsy solika ny orinasantsika Jirama ireo mpamatsy solika dia ny galana zany noho ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny volan'izy ireo dia mikatso andraraha amin'izao fotoana izao zay mahatonga reny délestage reny any amintsika rehetra any ezahana vahana zany olana zany nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo dia mbola mamaha azy tsika androany ahafahana mandeha lavidavitra kokoa amin'ny fampanantenana zay nataon'ny président république mba tsy siny zany délestage antsony. Zay voalohany ao anatin'izay délestage ihany tsara marina fa androany Tamatavy tanànan'ny Toamasina dia tsy délestage économique daholo tsy délestage économique ny misy fa délestage technique. Ny antony dia nipoka lay groupe tao anankiray tao dia manana any amin'ny banga 4 mégawatt any tsika 4 mégawatt dia tsy maintsy vahana koa zany fa olana ara-teknika zany fa tady vahaolana amin'izany tsika androany zay ny tena mamaizina ny Toamasina androany. Ny faharoa dia lay menace de grève nataon'ny intersyndical dia hatramin'ny nisy ny olana io tamin'ny alarobia lasa tamin'ny heriny dia misy resadresaka miresaka amin'ny intersyndical miresaka amin'ny mpiasa mba afahana mahita vahaolana satria vao tamin'ny maraina zao niaraka amin'ny voro tamin'ireo zahay ny intersyndical